Amen. Azafady fa connexion tapatapaka indray ilay izy. Alléluia. Dia toezantsika ny tenin'Andriamanitra. Toezantsika ilay tenin'Andriamanitra teo dia eto zany Jesosy ny teny tamin'ny mpianany sy ny vahoaka. Ireo zany ny tenenan Jesosy. Amen. Hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Izany hoe Mosesy fantatsika fa mpitondra nitarika ny zanak'Israely avy any Ezipta, izany hoe mpitarika. Dia ny toerana hipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ihany koa dia mpitarika ny zanak'Israely. Amen. Mpitarika ny zanak'Israely. Alléluia. Vite. Nitarika ny zanak'Israely zany Mosesy. Dia sahalan'izay koa zany ny toerana nisy an'ireto mpanoran-dalàna sy ireto fariseo reto. Amen. Dia Jesus. Alléluia. Takan'izay ihany koa zany fipetrahana nisy an'ireto mpanoran-dalàna sy fariseo reto. Dia rehefa niteny zany Jesosy tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka dia koa amin'izany izy amin'ny andiny fahatelo dia nilaza izy koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Faza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Dia niteny zany Jesosy hoe afaka miaino izay lazainy. Miteny izy dia arahitsika. Miteny izy ireny mananatra, mampalala ny marina ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika hoe miaino tsika zany. Miaino mpanompon'Andriamanitra tsika, miaino mpitarika tsika, miaino tsika fa ny zavatra ataony raha ohatra ka tsika mahita ny kilemany. Indrindray izay mahatonga antsika ohatra mahita kilema ny mpanompon'Andriamanitra iny, ny paster iny na ohatra zao iny ramatoa iny dia zao ny ataony, dia zao sy ny sisa. Fantatsika ilay zavatra ataony, fantatsika ny toetrany. Amen. Ny soa omeny raisintsika, izay rehetra hitanao hoe tsara aminao raisinao amin'ny zavatra ambarany sy toriny. Fa ny zavatra ataony, ny kilemany, ny toetrany, ohatra ka hoe mitory ihany izy nefa mitory izy faza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Miteny zany izy mitory, dia hitanao izy mitory nefa ilay zavatra iainana. Dia aza rahina zay zavatra ataony iny, aza rahina. Aza tsofina trompetra hoe ramatoa vadina pastera ohatr'izao, pastera no zao, pastera no zao. Tsy anjarantsika zay fa anjaran Jesosy. Anjaran Jesosy no mitsara an'izay fa tsy anjarantsika. Amen. Ka nahita atsika ny zavatra ataony dia mangina atsika mivavaka ho azy. Alléluia. Fa atsika tsy manaraka satria hoe manao pastera dia hanao koa zaho. Satria raha vavianana zao no ataony dia hanao koa zaho. Ny fanahintsika dia tsika no miambina ny fanahintsika. Ny fanahintsika dia tsika no tsaraina amin'izay rehetra ataontsika. Amen. Alléluia. Fa tsy hoe matetika tsika mijery an'izay, izy ary izy mpitarika zao ny ataoniko, zahay koa manao. No, tsika tsy afaka andeha tsika hoe
anao zay ataony ihany koa, satria tsika samy miazakazaka, samy mamonjy ny no any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleluia. Ka raha mahita tsika zany hoe mahita ianao zany hoe ny fahalemeny, hitanao zay zavatra zay araka ny tenenin Jesosy. Jesosy mihitsy ny teny eto hoe satria tsika tao anaja mpanompon'Andriamanitra, tsika tao anaja ny mpitarika, hajaitsika misy zavatra ataony de arahantsika izy. Amen. Ny zavatra resahany. Raha ohatra ka Jesosy marina no tadiavinao, Jesosy marina no tena hoe hiazakazahanao, de mitory izy ny tenin'Andriamanitra, raisinao zay manandrify anao, raisinao zay hitanao hoe mety amin'ny ara-panahinao, hitanao ny kilemany, fantatrao ny zavatra ataony. Hitanao ohatra hoe izy nefa mitarika, nefa izy nde mbola zao hoe mbola ao anatin'izao ny fijangajangana anatin'izao, de avelao iny anazy. Amen. Tsy tsika zany andeha ratsy azy, tsy tsika andeha hiteny ratsy azy. Amen. Mivavaka ho azy ny ataontsika, tsy arahantsika iny. Na izy mitsangajanga, na izy mifosafosa, na izy mangalatra, nefa izy mpitarika am-piangonana, tsy arahantsika zay fomban'izay. Amen. Zay zany tiany Jesosy ho teneny eto, fa aza mba manao araka ny asany. Ny asany zany de zay hoe mitarika ihany izy, mitory ihany izy, manambara ihany izy, nefa izy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany tiany Jesosy ambara eto, de tandremantsika ny tenin'Andriamanitra zay omeny, fa zay ataony ihany tsy anjarantsika anazy Jesosy zay. Halleluia. De ny fahaefatra, eny mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsan-tanany anankiray aza. Amen. Izay zany hoe manentana zavatra mavesatra izy, ohatra hoe misy zavatra atao am-piangonana, mila manao fahafolo-karena, mila manao an'izao, nefa izy tsy manao. Asika nefa izy vatantenany tsy manao. Ohatra hoe manao fifadikana, fifadikana nefa izy tsy manao. Amen. Sahalan'ny hoe misy zavatra mavesatra zany, misy zavatra mpanaoviny zany ao am-piangonana. Alleluia. Nefa izy tsy manao an'izay zavatra zay, fa ny olona sainy manao. Amen. Mila mifanampy tsika, mila manao an'izao tsika, nefa izy tsy hita ny zavatra ataony. Halleluia. Zay zany tiany Jesosy ho teneny eto hoe manainga mavesatra izy, manao zavatra maro izy, nefa izy tsy hita manao an'le izy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'olona, fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotraviaviny. Zay zany le hoe manao asa hitan'ny maso, le hitady sitraka amin'olona zany, manao asa be, manao asa fanampiana, manao asa fanampianan'ny mahantra, fanampianan'ny kamboty, fanampianany amin'ny fonja, de hitan'izao rehetra zao mahita. Amen. Vakitsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Matthieu 5, anazavantsika an'io manko. Matthieu 5. Tsika re manao asa soa, tsy mila atao publicité. Amen. Na atao hitan'izao rehetrarehetra zao. Fa amin'ny fotoana iny, fa nisy ny tenenako an'izay teto hoe amin'ny fotoana iny de zava-poana iny fanampiana ataonao sy raha iny, fa tsy hita iny ao an-danitra ao. Amen. Zay araka ny fijerovam-bela atao mpanompon'Andriamanitra, ary zay ihany koa voalaza amin'ny Baiboly ato. Ndra suetsueta izy misy azy, Matthieu 5. Andiny voalohany io de efa milaza an'izay izy. Ianaran'i Jesosy, tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pitia amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Manao asa fahamarinana atsika, asa fahamarinana manampy ny mahantra, manampy ny kamboty, ataovy le izy de vita. Amen. Fa raha vao io ataontsika eo imason'ny olona, hoy izy ny ten'Andriamanitra eto, ahitany izany,
hitan'olona na fantan'olona rehetrarehetra na manao zavatra tsy kampiangonana, zany nanao fahafolon-karena $1000, zany nanao an'izao, zao nanao, zany nanampy anazy, zany nanao an'izao raha pastera taty, zao nataoko tamin'ny pastera, zao natao. Zava-poana iny zavatra ataonao iny. Zava-poana satria efa mitady sitraka amin'olona anao fa tsy amin'Andriamanitra. Voalaza ny ten'Andriamanitra eto mazava. Le izy raha za taloha teo koa satria le izy manko le fanarantsika an Jesosy. Zaho tsy manakina an'izy eto fa ny ten'Andriamanitra no entiko fampaherezana sy fampahalalana ho antsika. Amen. Satria samy mandalo an'izany tsika. Na tena zany tamin'ny tsy fahalalana satria izay teneniko foana hoe fanarahan'i Jesosy misy étape par étape. Amen. Arakaraky ny etaentanao, raha tena mangetetan'i Jesosy ianao, taritiny foana ianao amin'ny fahalalana azy marina raha tena zanany. Alléluia. Na tena taloha koa nanao zany, za nanao an'izao, zao nanao an'izao. Fa le zao mihitsy mila miala. Mila tsy hita. Mila tsy fantatro izy ny ataon'ny tananao ankavia, tsy hitan'ny tananao ankavanana. Amen. Voalaza ny ten'Andriamanitra. De efa taloha zany mbola tsy nalala nanao an'izay. Fa rehefa ty taritin'ny tompo foana, de amin'izao izy mampalala amin'izay, mampafantatra izy amin'izao ny tokony hanarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izay torintsika io zany iainantsika. Ty tenin'Andriamanitra ty satria ity no hanadinana antsika. Zay ataoko hoe raha za teo taloha ohatran'izany koa, zaho tsy mandeha hoe hitory eto de hifosa olona sy hanaratra olona, tsy izay. Fa hitondrana an'ilay fanazavana ho azontsika. Amen. Ka raha antsika zany manao asa fanampiana, manao asa soa, misy vola omentsika, tsy ataontsika hoe ny olo rehetrarehetra zao aheno an'iny, tsy azo atao izy ny ten'Andriamanitra hoe fa raha tsy izany tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay ny an-danitra, tsisy valim-pity azontsika. Ko amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe. Mifandray amin'ilay ten'Andriamanitra teo manko mba hankalazan'ny olona azy. Lasa izy no hankalazan'olona fa tsy Andriamanitra. Ohatranao mpanao asa soa sy mpanao raha zavatra be dia be ao am-piangonana, ataova mpanetretena le izy. Na dia hoe hitan'olona, raha tokony izy aloha, tokony hoe ataonao le izy dia na nisy nahita na tsisy nahita. Amen. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alléluia. Fa raha vao misy laza ao, lasa ianao no hita. Amen. Tafiditra le firiariana. Efa misy lalana idiran'ny Satana koa ao amin'izay. Satria misy ny devoly firiariana, misy ny devoly fisehosehoana. Alléluia. Jesosy mitoetra amin'ny fanetretena. Ka raha antsika manao zavatra, tsy hankalazantsika atao tropentra le izy, tsy mety mihitsy. Satria hanadinana antsika no sady tsy azonao intsony ny valim-pitinao. Satria ireny zavatra ataontsika ireny ny valim-pitintsika an-danitra ao. Voasoratra hoe tamin'ny daty ohatr'izao, zao natao ny fanomezana nomeny, zao ny fanampiana nataony, dia anao sy Jesosy ny vita. Amen. Fa jereo ny ankehitriny any amin'ny Facebook ny olona rehetra mahita. Tropentra izao rehetra izao mahay hoe ianao nanome $1000. Fa ianao kosa raha manao fiantrana 13 dia ao ka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Mazava le tenin'Andriamanitra. Mba hatao ao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Amen. Nataonao mangingina izy nanome ohatra izao na $2 na $3 hitan'i Jesosy ny valim-pitinao an-danitra any. Na $10 nomenao tsy le abetsahana mihitsy ny compte anaty ten'Andriamanitra, fa le fonao manolotra madio. Amen. Surtout tsy hoe ataonao publicité. Amen. 15 ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'olona. Zay ilay zavaintsika teo. Fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny.
le hoe vaventy filakiterany ty ma tsy diaiko fa le somotra viavy de le manao volombava be, le hoe mpanompon'Andriamanitra de tena mipetraka eo amin'ny altara zany, le tena hoe manana place maha-mpanompon'Andriamanitra azy zany hoe mpanorandalàna izy fariseho izy. De ao amin'ny Matthieu 7:20 tsika de amin'ny 9:enina ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga. Tsy ratsy le izy raha ohatra hoe olona ohatra ka hoe manana toerana ma izy ianao tsy ratsy, amen, afaka omena toerana aloha. Fa le tiany Jesosy ho teneny zany le fiatsaram-belatsy mihitsy, zay ny tsy tiany Tompo. Mena toerana aloha mihitsy izy ary tiany fitoerana aloha, izy aroa mihitsy no tia fitoerana aloha. Atsiarovako zavatra raha tsy izy. Ary tiany toerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga. Zaho mpanompon'Andriamanitra zao mila mipetraka amin'ny table d'honneur amin'ny mariage ohatra zany de tena mena toerana ambony mihitsy, le firiariana zany, amen. Tsika natao hanohitra tena foana, halleluia. Tokony tsy ho hita mihitsy ny mahatsikasika, halleluia. De nisy zay raha vavy zay teny zay izy raha niditra am-piangonana de tena nomena place aloha mihitsy de falifaly tena place, tena fais attention. Raha vao zay anatin'ny fotsika lasa firiariana, amen. Na mipetraka any farany ho farany amin'ny farany zava-dehibe zay, amen. Avelao le olona hiteny anao hoe avy eto ny place misy anao tompoko fa tsy any, zay anao vao mandeha any aloha. Fa ianao tonga de lingilingy aloha any, amen. Zay manetry tena ho izy no asandratra, zay manetry tena ho izy no asandratra, amen. Zay manandra tena no ahetry. Azontsika angamba amin'izay fotoana zany tiany Tompo ambara, halleluia. Tena hoe tiany izy ireo zany mena d'honneur foana zany amin'ny atao rehetra, mena place, mena dokadokafana. Azontsika zay zany zay foana zany hoe ny tian'izy ireo, halleluia. Sy ny ho arabain'ny olona, zay le izy, sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'olona hoe raby. Misy ny olona anatsika samitsika zany vao tsy ny arabanao fotsiny izy de ianona tena tsy ny arabana, tena iny amin'ny manaraka tsy arabaiko tsony iny. Oh, halleluia, halleluia. Sy ny ho arabain'olona izy eny an-tsena, tena mitady mihitsy izy hoe ho arabaina, amen. Zany tsy tokony anjaran'le olona, anjaran'le olona manaja anao na te hiarahaba izy, anjarany sy Jesosy zany, amen. Nataony sary tsy hita ao, non, ça fait rien, ça fait quoi yani. Inona zany problème raha tsy arabain'le olona ianao, ho faty raha tsy arabaina, amen. Izay le mitady voninahitra ny ty tany ty, indraindray mamitaka atsika io, mamitaka na tsika samitsika zao lasa mamita tena atsika, amen. Le mitady ho dokadokafana sy omena laza, omena toerana, amen. Any Jesosy ny voninahitra, saro-piaro ny Andriamanitra tsika, saro-piaro Jesosy, amen. Zay mahatonga ny Jesosy miteny foana manetry tena, ny fanetry tena, mifanetry tena, ao manetry tena izy mipetraka. Fa rehetritsika le tia le misehoseho, amen. Zany aby ny ahafantaranao hoe raha manano fanahy masina ianao, fantatrinao ny olona tia deradera tena, manandranandra tena, de efa manontany tena ianao, avy amin'ny Jesosy marina ve le olona eo, halleluia. Jesosy tsy mitoetra amin'ny manandra tena, tsy mitoetra amin'ny manandra tena, amen. Olona manetry tena itoeran'ny Tompo, manetry tena mihetry ambany, nataon'olona tsinitsinina anao, tena Andriamanitra mazava amin'ny tena. Misy olona maneha tahamaina anao ny ankavia, meo azy koa ny ankavana, sa ny ankavana izy iny de menao koa ny ankavia. Inona dikan'izany? Fanetry tena,
Amen. Ka ianao otomany arabaina, tena tsy ny arabaina, tsy ny valiany mihitsy ny mesaziko, tena zao, mbola tsy maty le nofo ao, mbola le nofontsika zany mbola mila le tsy maintsy ho valiana rehefa izy nandefa mesazy amiko, tsy maintsy zao, non, tsy tsika tsony ny velona hoe Jesosy ny velona ao anatsika, amen. Misy ny zavatra hoe tsy de hoe important zany, tsy de hoe hitomanianao mason'olo, izy de tena tsy namala, izy de ohatra zao, izy de tsy niarahaba. Nisy fotoana zay rahavavy zay niarahaba olo izy tao am-piangonana zay tam'izay niarahaba olo izy de za ihany tsy ndramay, tsy nahoako ina de hitomany zany satria tsy niarabaina, za tsy miady aminy. Hitako izy manaraka arabaiko izy, miarahaba izy, tsy miarahaba izy tsara. Amen. Raha ny fo maloto anazy Jesosy, raha hoe sendra hoe adinina, ok, tsy maninona, fa tsy manana olom-po aminy na de tsy niarahaba amiko izy. Ohatra misy zavatra ohatra nalahelo nampalahinao, manantona ny miresaka, amen. Hoe tsy namaly mesazy izy, vita, tsy maninona, amen. Izay zany mila ananatsika, mila zany tsika manana le fo raha tsika tany amin'ny taloha zany am'izao toa zao tsika tonga de hoe tonga de miady am'le olona, tonga de manome tsiny zao, fa tsika efa amin'ny Jesosy raha ohatra ka ianao te halala bebe koa manantona le olona hoe inona misy zavatra tsy mety ve, ohatra hoe atonao le izy, fa inona maninona ianao nahita anatenetsena fa tsy niarabainao zao, raha ohatra ka ianao mbola sahirana teo arabaina, misy problème ve, am'izay hitahirinao tsara hoe misy problème tsy niarabananao, misy mety hoe tsy hitany, misy mety hoe hadininy, c'est normal maha olombelona. Misy fotoana ianao mety manadiny, misy fotoana ianao tena mana problème be, mandeha ianao na olona hitanao tanao mety tsy ho fantatrinao, misy ohatra zany, fa tsy tonga de raisinao négatif, fankahalana, zay le négatif tonga de fankahalana, tonga de amendiny fahavalo milaza izy ito hoe ary ataon'ny olona hoe raby io. Azafady amendiny fahafito mbola tsy vita hoe sy ny arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe raby io. Ny antsoin'ny olona raby zany sahalan'ny hoe hitantsika Jesosy zao no arina omena anarana hoe raby io, nefa tsika raha tsika olombelona maka place sahalan'ny hoe maka toerana, sahalan'ny maka toeran'i Jesosy anie zany, sary tena hoe te hanana place ambony, tady voninahitra ho an'ny tenany, amen. Izay zany hoe mila hitandremantsika ihany koa zay zavatra zay, satria tsika mianatra foana amin'ny fanarahana an'i Jesosy, mianatra. Ka raha misy olona tsy miarahaba antsika, raha misy olona sendra mety anatin'ny olana izy, aito ambavaka izy, mety tsy fantatrao hoe inona ny problémany, amen. Tsy tonga de le fanomezan-tsiny tsy mety, ary tsy tomanitsika hoe ho arabainiana tsy maintsy hanao an'izao tsy maintsy, non, Jesosy manandratra antsika ne, ao anatin'ny manetry tena, fanetretena no nanandratan'Andriamanitra antsika, alleluia. Ka aoka tsika nanan'izay fanetretena zay foana zany, amen. Andiny fahavalo, fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby io, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa mazava, mpirahalahy mpirahavavy ao amin'ny tompo, amen. Aza mety atao hoe raby io sahalan'ny zay teniko hoe sahalan'ny maka plasin'ny tompo sahalan'ny maka plasin'Andriamanitra, fa iray ihany no mpampianatra, iza moa mpampianatra antsika, de ny fanahy masina. Raha andeha ho izy Jesosy dia andefa ny mpananatra ho anareo, mpananatra, mpampianatra, de Jesosy izy no mampianatra antsika, iza nampianatra antsika hiala amin'ny ratsy, iza nampianatra antsika hiala amin'ny fahotana, ny fanahy masina. Io no mpampianatra tsara indrindra, io no miaraka amintsika miteny antsika, iza nandresy lahatra antsika, iza nanokatra ny masom-panahy antsika haino tenin'Andriamanitra io, pastera ve? Non, tsy mpanompon'Andriamanitra, tsy iza, afa-tsy Jesosy irery ihany, de fanahy masina. Izy manokatra ny masom-panahy antsika lalantsika ny tenin'Andriamanitra, tsika nefa tsy nianatra an'io, amen. Zay mahalehibe, mahampampianatra azy, maharay azy,
ka tsisy olona ety ambony tany, tsisy na izay afaka aka plasin'Andriamanitra. Hajaina ny mpanompon'Andriamanitra, hajaina izy. Amen. Hajaintsika izy araka ny teniny ao amin'ny 9:3 io. Miteny Jesosy hoe koa amin'izany izy rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Miteny izy, hajainao ny teniteneny tandremanao. Fa aza mba manao araka ny asany. Ny asany dia izy mitory ihany, manao ihany izy nefa tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Zay ny tenenako hoe tsika manaraka an Jesosy, tsika mitorina izana ianao, dia mila iainantsika ny tenin'Andriamanitra. Mila iainana. Mila mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, zay le mankatoa. Fa io ihany ny anadinana antsika io. Ka ohatra tsika manao zavatra nefa vakitsika io tenin'Andriamanitra io. Vakitsika le tenin'Andriamanitra. Misy zavatra ataotsika, antanitsika Jesosy sao dia andika mihoatra ny tenin'Andriamanitra tsika. Alleluia. Ohatra zao ny tenin'Andriamanitra hoe tezera fa aza manota. Afaka tezitra tsika fa tsy manota, aza vela ho tratry ny masoandro ilentika. Tsy avelantsika ho tratry ny masoandro ilentika ny fahatezeratsika. Hoe jusqu'à afaka pito, jusqu'à 1 mois za afaka tezitra. Amen. Fa tsy ataoko anatin'ny foko manomboka maraina jusqu'à hariva ny andro, jusqu'à amaray, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 1 an. Non. Zay tsy mety zay zavatra zay. Amen. Dia dikan'izay zany tsika rehefa tezitra dia arahinao le tenin'Andriamanitra hoe za zany afaka tezitra fa tsy afaka matratry ny masoandro milentika. Zay le manaraka ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mihoatra an'izay anao ka ohatra tezitra anao ka jusqu'à rapitso, dikan'izay anao niala amin'le tenin'Andriamanitra. Zay le hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, raha manao asa fanompoana zany aho, manao asa fanampiana aho zany, tsy atao henin'olo, tsy atao publicité amin'ny Facebook na iza na iza. Amen. Alléluia. Dia arahiko zany ty tenin'Andriamanitra Matthieu 4:9 satria izy Jesosy miteny eto hoe aoka ny fiantrana ataonareo izy atao vao mangingina. Dia arahako zay. Fa raha vao tsika manao dikan'izay anao niala amin'ny tenin'Andriamanitra, itsika zany tsy afaka miala n'ity tenin'Andriamanitra ty. Amen. Dia vao miala amin'io tsika dia manota, satria Andriamanitra dia teny. Andriamanitra ny tompon'ny teny, ka maro ny mampianatra. Amen. Zay ny lalanao anazy ihany koa. Mampianatra izy nefa efa miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Eo ihany izy mampianatra ihany izy dia eo fa tsy manaraka an'le tenin'Andriamanitra izy, tsy iaina an'le tenin'Andriamanitra. Zay le toetra ny mpanora dalàna sy fariseo. Amen. Tsy voatery olona ampiasain'ny devoly ihany, fa na tsika ihany koa, na zaho na tsika tsy mitandritra dia anisan'ny fariseo sy mpanora dalàna zazo ianao. Alleluia. Fa ianareo kosa dia io izay aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianao rehetra dia pralahy avokoa. Pralahy tsika nizaniza, tsisy lehibe tsisy kely zany. Tsisy lehibe tsisy kely eo amin'i Jesosy. Tsisy hoe zany tena naminany, zany mahay zava-miafina, zany mahita fahitana, dia hoe zany farany ambony. Non, tsy takan'izao tontolo zao ny amin'i Jesosy, mitovy tsika rehetra. Fa ny fanomezam-pahasoavany zarazara samy hafa. Amen. Ka raha amin'izay fotoana izay misy fanandran-tena ao amin'ny olona anankiray, hoe zany efa tena amen Jesosy fanomezam-pahasoavana lehibe, zany hoe tena manasitrana, zany hoe ohatra zao, dia amin'izay fotoana izay miala ny fanahy masina. Amen. Dia efa tsy ao ny fanahy masina zay. Halleluia. Satria lasa firehariana no mihita ao. Tsisy lehibe tsisy kely ao amin'Andriamanitra, fa izy mandeha pary ambaratonga. Ohatra ka tsy midika zay hoe ambony le olona amin'ny Jesosy, na kely na lehibe mitovy hoa, pralahy pravavy. Amen. Fa le fanomezam-pahasoavany zarazara samy hafa. Dia samy meny ambaratonga plasy ny tsirairay. Mety hoe ameny ohatra zao Mosesy mitovy rahalany daholo ny zanak'Israely, fa izy rahalahy ny Arona. Rahalahy ny Arona, mino fa Arona ny zokiny. Arona angamba zokiny, zandry ny Mosesy. Fa samy hafa ny fanomezam-pahasoavana omeny an'izy ireo. Amen. Tsy midika zay tsy hanaja ny Arona izy, tsy midika Arona tsy hanaja azy. Amen. Halleluia.
Nosoran'Andriamanitra Mosesy nomeny fanomezam-pahasoa anafaka ny zanak'Israely avy any Ezipta, ary ihany koa nomeny fanomezam-pahasoavana izy andeha andesy lahatra ny Farao. Halleluia. Amen. Azontsika amin'izay zany hoe tsisy ray, tsisy ambony mihoatra n'Andriamanitra. Tsisy mpampianatra ambony mihoatra azy. Halleluia. Aoka zany ho fantatsika nanomboka zao hoe iray ihany izy ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Iray ihany ny mpampianatra atsika, tsika rehetrarehetra eo, na mpanompon'Andriamanitra na mpaminany na inona ny plasy misy atsika, Jesosy rery ihany no ambony. Jesosy rery ihany no metsika voninahitra. Tandremintsika manome voninahitra olona, tandremintsika manome voninahitra. Samy hafa ny fanajana sy ny voninahitra, samy hafa reo, manome laza olona. Amen. Tsika hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Ho vetivety na nofy an'izay amen. Nofy an'izay le fantatro le fiangonana, zay le fiangonana, amen. Zao ma tsy teny an'izay de le rahavavy ohatrany hoe tsy haiko misy olo, tsy haiko hoe inona ny zavatra nitranga fiangonana, hoe katona le fiangonana amin'ny nofy ohatrany hoe tsy hita le mpanompon'Andriamanitra, de le rahavavy anankiray ohatrany hoe sahirana mitady amin'ny mpanompon'Andriamanitra. De ny sasany teny zay nanao fahafolokarena be, zay nanao an'izao, izy tsy hita zao ana. Tsika ve manaraka pastera sa manaraka tsika manaraka mpanompon'Andriamanitra, manaraka pastera ve tsika no tompotompoitsika sa Jesosy? Raha nanao fahafolokarena tsika, nanao fanampiana tsika, aniza iny? Aniza iny ataotsika ho aniza? Amen. Any Jesosy sa any pastera? Alléluia. De maro ny menimeny, aiza tsy hita tsony, zay zao nanao an'izao, zay nanao an'izao. Hitantsika amin'izany hoe mampalahelo, maro ny tsy mahafantatra, maro ny tsy mahalala. Ny fony safe zany le fony reo olona reo any amin'ny pastera fa tsy any amin'ny Jesosy. Amen. Mila mitandrina tsika, mila mitandrina satria ny mpampianatra tsy azo, Jesosy tsy azotsika soloina plasy ny olona, tsy azotsika ndoliana amin'ny olona no soloantsika plasin'ny Jesosy. Amen. Hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izany tsika. Maro izy ireo ny menimeny, maro izy ireo sahirana ny meditsinan'ny pastera, ny meditsinan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy haiko hoe mikatona ve le fiangonana sa tsy haiko tsy hita ny pastera, tsy haiko inona ny zavatra nitranga. Amen. Fampitandrenan'Andriamanitra zany, fampitandremana le izy. Alléluia. Fa izy zay nanao fahafolokarena zay, tena zao nataonay, izy zao tsy hita tsony. Iza ny meloka amin'izany? Nenao miteny io ianao ihany koa meloka. Izy ianao miteny amin'ny pastera, miteny ny vatanao ihany koa ianao. Amen. Satria ny fonao tsy tany amin'ny Jesosy fa tany amin'ny pastera. Satria ny fonao nataonao fahafolokarena ho hitan'olona ianao fa tsy ho hitan'ny Jesosy. Ataonao iny an' Jesosy de vita. Alléluia. Tsy mila hoe foazina zay nanao an'izao, zay nanao an'izao. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo. Zay le izy. Fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Papanay papa pastera, papa mama. Jesus. Amen. Tsisy izy aza manao rainareo. Amen. Ajaitsika averiko foana, ajaitsika mpanompon'Andriamanitra. Enoitsika ny fampianarana. Fa ny plasin'ny Jesosy tsy azo tsika atakalo olona ny plasin'ny Jesosy. Amen. Maro manolo plasin'ny Jesosy pastera. Maro ny voageja an'io. Amen. Tandremo fa Jesosy ny teny hoe raha andeha zay andeha mpananatra ho anareo. Ary aza manao izy rainareo ety ambony tany mazava. Aza milaza olona ety an-tany ho rainareo. Alléluia. Amen. Fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Jesosy rery ihany raitsika. Jesosy manafaka, Jesosy ny mamonjy, Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy aisoanao. Tsy voasolon'ny pastera io, tsy voasolon'ny mpaminany io, tsy voasolon'ny izaniza io. Amen. Afa-tsy Jesosy rery ihany. Amen.
fa mivadika le filazantsara. Le mpanompon'Andriamanitra nentin'ny tompon-tany an-danitra ny teny izy. Nefa niditra tao amin'le dépouillement rehefa niteneniko izy le fanadiovana ny vatany. Nesorina tao aminazy le film rehetra nijereny efa nazavaiko, nesorina taminazy ny zavatra nohaniny tiany loatra sardine de iny nesorina taminazy ihany koa. Amen. Tsy zavatra tianao mihoatra noho n'Andriamanitra hoy izy. De inona koa na nesorana azy le anarana zay. Le anarana ohatra hoe papa pasteur, inona pasteur, inona asiana anarana. Zay le hoe anarana tsy idirantsika amin'ny lanitra. Amen. Anarana tsy idirantsika amin'ny lanitra. De rehefa izy nidiovin'le anjely, zafady nidiovin'ny anjely de hoe nazavain'le anjely zay nitondra azy anjely Gabriel, de mpitondra hafatra. Ny anjely Gabriel de mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra. Alléluia. De izy zany nanambara aminy miantony hoe nanalanina satria ninona nanesorana. Misy zavatra nanesorana zany tao anatiny mba tsy ho matimatin'ny renitsomo zany. Satria misy ny olona rehefa atao papa pasteur, maman, de tena le soroka ambony. Amen. De zavatra zay nesorina tao aminy daholo. Hoe tsy hisy an'izay tsony hoe aka plasin'Andriamanitra zany, maka voninahitrin'Andriamanitra izy nareo maka an'ireny toerana reny. Zay tenen'le anjely, maka plasin'Andriamanitra. Amen. Atatsika fa Andriamanitra saro-piaro izy amin'ny toerana io. Alléluia. Hajaintsika foana le mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra omentsika ohatra hoe mety hoe malahelo tsika, mety hoe tsy malahelo moa zany misy zavatra tsapantsika kasi ny fanahy masina nomen'le pasteur na mpanompon'Andriamanitra na mpitarika omentsika izy de amin'ny mangingina de vita. Amen. Alléluia. De hajaintsika amin'ny mahaplacy azy. Falentsika tena mandohalika miankoka aminy izy no anomezantsika ny fotsika tandremo zay zavatra zay. Le fo tsy omen'olona io fo io fa an Jesosy io. Fotsika io an Jesosy. Ny lohalika io am Jesosy mandohalika. Amen. Misy tsika manana problème direct any amin'ny olona. Non, any am Jesosy aloha voalohany indrindra. Manana olana problème Jesosy aloha ny tadiaviko ina ny ataoko. Fa manome vahaolana Jesosy. Manome torolalana izy. Amen. Kaoka tsika tsy hanao tsika plasin'Andriamanitra amin'izay zavatra. Na itsika na le pasteur samy mitratra ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsika samy ianao ny mandohalika sady manompo an'ny pasteur, sady manao pasteur ho Andriamanitra nao, Andriamanitra kely. De sady le pasteur koa amin'izay fotoana izay hiara-ny fahatezerana. Samy nareo roa samy tsika za na le pasteur na ianao le pasteur samy tratra ny fahatezeran'Andriamanitra. Alléluia. Mila mitandrina tsika amin'io, mila mitandrina. Amen. Le ray ataontsika ety ambonin'ny tany io, ray tsisy ray tsika fa tsy Andriamanitra. Amen. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo de Kristy. Hitantsika amin'izany. Andriamanitra saro-piaro izy amin'ny toerana io. Amen. Ka raha misy mpanompon'Andriamanitra maka ny plasiny de Andriamanitra manko tsy hoe noho eo izy manaky ny olombelona tonga de hoe zao. Fa avelany, anariny, première fois, deuxième fois, troisième fois, efa tsy miaino de vita. Miala izy. Amen. Tonga am'izay le fanahiny esprit de égarement. Fanahiny fahaverezan-dalana. Esprit égarement, oui. Very lalina lasa io hitantsika Saoly. Fanahy inona narotsak'Andriamanitra tao aminy? Fanahy adalana. Lasa mola, lasa daladala izy. Amen. Misy farany io. Amen. Mety hitanao 1 an, 2 ans, 3 ans. Avy eo anao tonga am'izay le fanahiny alefan'Andriamanitra am'izay zay fanahy zay fahaverezana de tsy fahaverezana hoe lasa tena fa mivaona ianao. Zay le tena izy hoe mivaona ianao. Mivaona am'izay ianao miasa an'Andriamanitra. Efa tsy aotson'Andriamanitra. Amen. Miala Jesosy. Satria mananatra izy 1, 2, 3 fois, 4 fois. Tsy miaino ianao de tonga ny fahatezerany de miala izy. Amen. Ka
raha antsika mpitarika amen, petrahan'Andriamanitra toerana ko andeha mifanetretena zany. Amen. Satria miteny mihitsy izy hoe aza mety atao mpitarika izy nareo. Dikan'ity Jesosy teneny hoe zany tsy hoe zainao mihitsy ianao volontaire. Misy ohatra zany manao volontaire ny vatantsika mihitsy tsika hoe za hitarika za anao an'izao. Io Jesosy manendry atsika. Jesosy ny manendry. Amen. Raha plasy ametrahan'ny tompo anao tonga eo. Tsy miazakazaka maka micro. Zay ny anaran'izay mpanompon'Andriamanitra zay nay. Tonga eo foana eo, miazakazaka anao miady plasy. Zay manko misy marina zany. Miady plasy am-piangonana. Miady plasy zay tena tsy nomena andraikitra mihitsy zay. Zay tsy mba nomena ny tarika zay. Zay tsy nomena ny hira zay. Misy antony mahatonga mbola tsy tonga ny fotoananao. Andraso le fotoana tsara zay omeny tompo anao. Fa ampitana ny micro anao rehefa tonga io fotoana io. Tsy mora ane io, tsy mora. Raha ohatra ka hoe tomany fotsiny anao te haka micro fa mahay feo sy mahay mitory sy nzay fotsiny nefa ianao tsy miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de mety hoe moramora ny plasinao tsy ao le devoly ane tsy kasika ninazy. Amen. Fa raha tian'olona matahotra an'Andriamanitra ianao ka miazakazaka aloha, aza miazakazaka aloha. Aza miazakazaka aloha andeha haka le micro. Fa tsy mora io. Tafoka miaraka devoly manafika anao, devoly mitsangana manoatra anao tsy mora. Amen. Zay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe raha vozaza ra-panahy de aza mbola omena toerana ro miteny an'izay ngamba izy mbola isy fotoana makitsika hitondrantsika an'izay. Mila fahamatorana ra-panahy, mila fahamatorana. Amen. Ka maimaika hitondra ny micro io de mora midevoly mandavo anao. Raha ohatra ka tsy ampy expérience ianao. Amen. Ana zao fizarana ohatra hoe fizarana ohatra tsy mora. Miady amin'ny devoly isan'andro. Alléluia. Ka ny tiany tompo ambara zany antsika hoe aza mety atao mpitarika. Ino ma tiany tenena am'izay? Hoe tendrena ianao hitarika an'izao. Ianao hitarika sekolady, ianao hitarika io tonga eo foana io. Tonga eo foana. Za rô mbola tsy am'izao. Velao ny fotoanan'ny tompo. Afaka manday ianao. Afaka miteny ianao. Fa rehefa tonga fotoana raha tendren'Andriamanitra raha Jesosy mihitsy manendry anao tsy voasaka an'izaniza io. Tsy voasakana io rehefa tonga ny fotoanany. Amen. Velao Jesosy no hanendry anao. Ndray rehefa mitondra ny tompo ny teny ianao tendrena ho mpitarika ato. Tompo ny teny ianao tendrena. Non. Aleo ianao mihitsy aleo za ny tany ny tompo mihitsy hoe sitraponao ve Jesosy. Amen. Alléluia. Fa raha ihany no mpitarika anareo de Kristy no mitarika antsika. Marina fa samy misy ambaratongany matoa misy ny mpitarika apetraka ny tompo fa tiany Jesosy ho teneny eto le tsika maimaika. Tsika maimaika. Amen. Fa io misy zany hoe misy etape mipetrahan'ny tompo zany hoe ianao apetraky ny ato, ianao apetraky ny ato. Amen. Fa ny mpitarika lehibe atsika de Jesosy. Hitantsika Mosesy hoe izy nitarika ny zanak'Israely avy any Ezipta. Fa ny mpitarika lehibe indrindra tsy nandeha fotsiny amin'izao Mosesy fa niaraka amin'Andriamanitra. Isaka andehany amin'ny Farao izy miaona amin'Andriamanitra. Davida isaka aloha niady miaona amin'Andriamanitra. Zay koa no tokony ataontsika. Amen. Raha mpitarika tena mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Andiny 1:10. Fa zay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Zay toko hoe tsy mora io. Tsy mora io. Tsy maimaika hoe hitako ihany lafa manao zao anao kosa tsy azo lay tahaka io, tsy azo lay tahaka. Tonga de mitombe anao sady dirany de tena hoe mora amin'ny devoly mandavo zany zay tiako tenena. Raha ohatra ka hoe ihany nanao zao de anao koa za. Ianao mangataka amin'ny tompo hoe ina satria tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana. Tsy mitovy. Hoe inona ny raha anao ahy Jesosy? Inona ny antony nahatongavako tety ambony tany? Inona ny fidiananao ahy Jesosy? Ianao no fidy ahy.
Anontany io mihitsy Jesosy hoe Jesosy eo, ianao nifidy ahy, ianao niantso ahy. Zany efa nantsoinao tsy hoe hipetraka fotsiny, fa misy asa ampanaovinao ahy. Inona le asa ampanaovinao ahy Jesosy eo? Amen. Fa ny Tompo hitarika anao tsikelikely raha tena mangeta etazy ianao, ampahalalany anao ny asa zay anirahany anao. Tsy mitovy ny asantsika rehetrarehetra, ary ny asan'Andriamanitra tsy voatery ho pastera daholo, tsy ho voatery ho mpaminany daholo, tsy ho voatery ho mpampianatra iaby, fa samy manana ny toerana hitondrany Tompo atsika io. Amen. Misy ny tariny hanafaka olona, misy ny olona ampiasainy iny olona iny, ohatra hoe mivavaka ny olona izy de tonga de sitrana le olona. Asan'Andriamanitra zany. Izay ny antsoan'Andriamanitra azy. Iny olona iny mitarika olona, misy olona hitoriana tonga de mandray an Jesosy. Amen. Asan'Andriamanitra zany. Misy olona iny mivavaka ny olona ka manana olana izy dia tonga de olona de vaovany olana. Amen. Be de be ny asan'Andriamanitra. Anontany io Jesosy, tsy voatery tana micro eny amin'ny altara, tsy voatery hihira eny amin'ny altara, tsy voatery ho zay. Amen. Mety asa mpanaoviny Tompo anao zista hoe mpahandro am-piangonana, mety mpamafa trano am-piangonana. Asan'Andriamanitra zany, asan'Andriamanitra io. Halleluja. Tsy voatery mpitarika eo amin'ny altara io, tsy mora io, samy tsy mora daholo, samy manana ny asandreo. Amen. Ina ny asany antsonan'ny Samson? Anafaka ny zanak'Israely ino ty nandevozin'ny Filistina. Ina ny antsonan'ny Gideon? Vakeo ny Baiboly, ina ny antsonan'ny Joshua? Misy ministerany daholo reo. Ina ny antsonan'ny Mosesy, ina ny antsonan'ny Arona? Amen. Tsy voatery hoe ray daholo reo, hoe ray lalana na iantsoan'ny Tompo. Non, samy manana ny antsoan'ny Tompo atsika. Amen. Isy mpanofon'Andriamanitra anazy azy ny teny hoe ianao izy antson'Andriamanitra, nantson'ny Tompo ho chantre, mpihira. Amen. Mihira ho an'i Jesosy, fa zay moa Tompo malala zay tondrany. Amen. Tsy voatery ho mpihira kalamanjana be, tsy voatery ho zany. Amen. De marina tokoa tena hatretra amina kely de mamorokira foana ny taoko mamorira. Alléluia. De enao ihany koa izy ny faharoa de hoe olona manana olana foana izy manana problème foana izy tonga aminao ianao zany zalany hoe hivavaka an'ireny olona ireny sady problème am'resaka tokantrano. Amen. De remarqueko koa zavatra zay de presque tonga de ny olona manantona anahy olona manana olana foana. Amen. Alléluia. De mivavaka an'le olona, asan'Andriamanitra zany, asa maro. De misy fotoana koa mivavaka ho an'ny marary. Amen. Zany rehetra zany miaraka zany, misy zavatra hoe nde le fanomezam-pahasoavana ampiarahan'ny Tompo eny. Fa misy ny tena hoe asa, misy asanao personnel mihitsy nanirahan Jesosy anao natonga anao tety ambony tany. Alléluia. Misy raha vavy anankiray zay ny teny izy hoe izy rehefa nodrenidreny izy mpitarika de ndraso aloha izy miandry mamaly fanahy masina izy fa mbola tsy fantatro. Marina ny anazy, marina. Amen. Andraso aloha izy anontany fanahy masina. Zany ny olona hitanao fa marina tokoa na satria rehefa avy eo izy hita hoe tsy raha aminazy le izy. Amen. Tsy mety aminazy le tarika. Mila zany tsika manontany ny Tompo na de tendren'olona ianao, na de tendrenina pastera mitendry anao, andraso aloha. Amen. Andraso aloha hoe miandry ny fotoanan'ny Tompo miandry ny programme tena eken'ny Tompo mpitarika sy sisa. Ok. Amen. Fa izay lehibe aminareo izy no mpanompo anareo. Reny mitarika reny no farany ambany. Jesosy raha tonga tety tsy hoe izy mpanjaka. Ny mpanjaka amin'izao tontolo zao de mena voninahitra plasy ambony fany miara-panahy amintsika zay manara-dian'i Jesosy, itsika zay mitarika no farany ambany. Ohatra io asan'Andriamanitra apetrahan'ny Tompo anao io, ohatra zao za hoe zay olona
manana olana mitonga amina dia mivavaka an'iny olona andro manalina ohatra mitondra an'iny ambavaka isan'andro tsy mora ane zany mifady hanina ho azy tsy mora zany asa fanetretena ambany dia ambany zany mety manana olana iny olona iny mampiatrano an'iny olona iny manome sakafo an'iny olona iny izay le hoe fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo zay mpitarika eo zany manompo Jesosy tsy tonga ho tompoina fa manompo azo hitantsika eto hoe fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra zay fanetretena ny asan'Andriamanitra tsy fanandratan-tena mihitsy io amen tsy matory an'andro manalina reny olona mitory an'Andriamanitra reny tsy matory andro manalina mitady an'ny tompo mitady ny tavany manontany hoe inona koa ny Jesosy ny atao eto inona koa Jesosy satria Jesosy ny mpitarika atsika satria Jesosy ny mpampianatra atsika amen fa hoe pastera nisy olona nanao an'izao dia ahoana zany ny ataotsika inona ny atao ilaina le fifandaminana ilaina fa misy anao mihitsy ny ilainy Jesosy hanao an'io asa io amen misy zavatra hoe ilaina tena hoe ianao manao le asa amen izay ma hoe mpitarika an' Jesosy izay mahatonga hoe Jesosy no mpampianatra satria na Mosesy na Josoa na Gideona reo Davida Andriamanitra nitadiaviny nantsoiny hoe ahoana inona ny ataoko amin'ity Jesosy ahoana ny atao hitondrana an'ireto zanak'Israely eto ahoana ny atao fifandraisana amin' Jesosy isan'andro izay mampitarika antsika an' Jesosy izay no mampampianatra azy amen satria ny zavatra tsy hitantsika olombelona hitan'Andriamanitra fantany ny pastera ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminany misy limitiny fa ny fanahy masina tsisy limitiny Jesosy tsisy limitiny eto zao izy miaraka amintsika eto amin'ny trano rehetrarehetra misy atsika any koa izy ato izy amiko ato aminao any koa izy amin'izao fotoana izao izay maha hoe manerana izy manerana an'izao tontolo izao mampianatra izy miteny izy amen ny pastera tsy hitantsika raha tsy any am-piangonana ny pastera tsy hainy feontsika raha tsy miantso azy tsy mahalala ny problème antsika amen amen aoka atsika zany tsy hanaka ny fariseho sy ny mpanoradalàna fariseho sy mpanoradalàna mitady plasy ho hitan'olona ny plasy ho fantatrin'olona fa lozanareo mpanoradalàna sy fariseho mpiatsara velatsy fa rindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra fa ianareo tsy miditra azay miditra dia tsy avelanareo hiditra lozanareo izy Jesosy loza ho an'ny mpanoradalàna loza ho an'izay manana an'izay toerana mitovy an'ireto mpanoradalàna sy fariseho loza ho atsika raha ohatra ka hoe maka an'io plasy ny fariseho sy mpanoradalàna io isika mpiatsara velatsy io izy Jesosy miatsara velatsy satria mila laza ho an'ny tenany mila sitraka ho an'ny tenany mila sitraka avy amin'olona mila laza avy amin'olona na pastera na kristiana tsotra ninona asa metrahan'ny tompo atsika mila fanetretena atsika mila fanetretena amen fa zay manetry tena no asandratra rehefa misy asa metrahan'ny tompo anao mipetraha amin'iny toerana metrahan'ny tompo na mpamafatrano fiangonana amen za zany nanomboako asan'ny tompo mpamafatrano fiangonana amen asa zany asa de manetry tena anao amin'iny asa metrahan'ny tompo anao iny no entinao amin' Jesosy akoatrin'iny tsy mitiritra ny hafa ianao fa lasa fahotana koa lasa fahotana raha mitiritra ny hafa ianao amen fa iny raha ohatra ka ianao mamangetaheta za Jesosy mba tiako koa mba ampiasanao zay irinao tsy fantatro afaka mangataka amin'ny tompo anao fa le mitiritra misy fialonana tsy mety amen fa rehefa hitan'ny tompo anao manetry tena amin'ny toerana anankiray dia sandratry ny anao amin'ny toerana anankiray halleluja fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra izay maharatsy izay ny tena maharatsy ny fariseho mpanoradalàna
arindra ny varavaran'ny lanitra mihidy ho antsika ny varavaran'ny lanitra raha antsika manompo olona, raha olona no sandratritsika araka ny voalaza rehetrarehetra teo. Amen. Tsy ireo ihany, tsy ny fahasehoan'ny mpanolo-dalàna ihany no tsy niditry ny lanitra fa hatramintsika mirindrina ho antsika ny varavaran'ny lanitra, satria tsy Andriamanitra no iraisantsika, tsy Jesosy no tena hoe iraisantsika, fa olona. Lasa olona no ataontsika raintsika, ny olona no indraindraintsika. Amen. Dia inona izy Jesosy eto? Fa rindrinao ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra sady ireo tsy tafiditra any, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. No sady tsika ihany koa sady salan'ny voasakana tsy tafiditra. Amen. Mazava amintsika angamile tenin'Andriamanitra. Alleluia. Sady tsy miditra izy ireo no tsika manaraka azy koa tsy tafiditra mihitsy. Amen. Satria tsika tsy manompo an'Andriamanitra fa manompo olona. Mila mitandrina antsika amin'izay. Dia 5:15 loza nareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina ianareo mba hahazoanareo na dia iray ihany aza ho proselita. Mandeha manao évangélisation izy ireo, mandeha mitory izy ireo. Amen. Mandeha izy mitety ny ranomasina zany sahala ny olona mandeha ivelan'ny ranomasina, olona mandeha mivoyage zany. Manao évangélisation sy ny tany maina ianareo mba hahazoanareo na dia iray ihany aza ho proselita, mba hahazoan'ny olona anahaka azy, hitovy aminazy, hitovy aminy. Dia fampianarana tsy teneniny amin'ny Apocalypse ve ty proselita ty sa inona izy iny? Le fampianarana zay le fampianaran-diso. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ely mihoatra indroa-noho ianareo azy. Lasa zanaky ely anao fa tsy ny zanaky ny Jesosy, tsy zanaky ny fanjakana hidry ny lanitra ianao, fa lasa zanaky ely mihoatra noho indroa-noho ianareo aza. Lasa mihoatra noho le fahotana zany, mihoatra indroa-noho ny zareo. Amen. Satria tsy zanaky ny Badou izy, inona izy iny? Zanaky ny Badou lasa bibilava akety. Amen. Zanaky ny Doto Jehova zay izy. Io arakaraka ny mitarika atsika ihany io, arakaraka ny mitarika anao. Amen. Mila fantarinao iza le olona mitarika anao, mila fantarinao le ara-panahy le olona arahinao, mila fantatrao. Amen. Sao dia hitondranao any amin'ny helo, sao dia hitondranao any amin'ny fahaverezana fo izy hoe ny mahazo anankiray amin'ireo izy dia faly. Fa ho aiza ny hafanana makany amin'ny helo? Misy le izy inconscient, misy le mpanompon'Andriamanitra tsy mahalala, tsy mahafantatra, fa misy mahafantatra mihitsy koa. Amen. Alleluia. Jesosy mihitsy no miteny eto zany amintsika. Fantary ny olona mitarika anao, fantary ny olona mitarika anao. Avy amin'Andriamanitra marina ve? Tsy voatery olona mampiasa fanafody ihany, tsy voatery olona manao an'ireny mamonjy biskidy ihany ny hoe mpampianatra sandoka, tsy voatery zay ihany. Fa izy le azavaintsika teo reo, mila fantatsika fantary le olona hoe sao dia le fampianarany toriny ve hiainany. Amen. Zay ny afantaranao anazy ihany koa hoe tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, tsy mandeha araka ny fanahy masina izy. Mitory be izy nefa tsy hiainany le tenin'Andriamanitra. Mampianatra izy nefa izy tsy ao anatin'ny fampianarany tenin'Andriamanitra. Misy fanandran-tena dia fantaro, misy firiariana dia mifantaro. Alleluia. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe indrindrandrindra le teneniny hoe le fanampiana le miariary hitan'olona eto sy eroa. Zany rehetra zany manambara firiariana. Manao ianao dia tokony tsy ho hitan'ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Alleluia. Lasa maka plasiny, araka amin'ny 2 izy dia miteny hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanao-danja sy ny fariseo. Izy dia maka plasin'ny Mosesy, eo amin'ny plasin'ny Mosesy, mpitarika zany hoe plasin'ny Mosesy zany. Kanefa Mosesy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra,
Fa ny Fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao tsika tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra io, na iza izy, tsy voatery kristianina tsotra, na iza amin'ny plasy misy azy, na mpaminany izy, na evangelista izy, na diakona izy, ninina amin'ny plasy misy azy eo, rehefa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra zay. Halleluja. Efa tsy manaraka an'io izy dia dikan'izay efa miala izay amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, dikan'izay efa tsy ao Jesosy, efa tafiditra ny esprit égarement. Araka ny teneniny eto sady ianareo tsy tafiditra ho izy no sady ianareo tsy miditra no tsy tafiditra koa izy ny olona tarihinareo. Amen. Mila miditra ny lanitra nefa ny tanjona, ka sady sakana ny olona tsy miditra noho izy ny tsy miditra, satria izy mila laza sy vonatra ny tany. Amen. Mila toerana aloha, mila plasy aloha, mila hita. Alléluia. Amen. Akoa zany fantatsika ny olona rahatsika mila mitandrina, mila mahafantatra ianao anontanian'i Jesosy. Iza io olona raha io Jesosy? Avy aminao ve sa tsy avy aminao? Na za zany afaka anontanianao an Jesosy. Amen. Alléluia. Ary tsy misy ataontsika ray olona ray afa-tsy Andriamanitra. Amen. Ka nomboka zao tsika mamena dia aoka tsika zany tsy haka an'izay toerana hoe tovy amin'ireto Fariseo sy mpanoran-dalàna zay. Na tsika tsotra, na iza ny iza, satria tsisy anarana miditra any an-danitra. Satria Fariseo zay mpanoran-dalàna dia miditra ho azy any an-danitra, satria zay Mosesy, zay zao, satria zay miaraka amin'ny Mosesy, satria zay miaraka amin'ny Josefa, satria miaraka, tsy ny fiarahana amin'iza n'iza no idirantsika any, fa ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia arana fanetretena ny tsika fa zay manko ny mesazy lehibe eo. Fanetretena no nandratan'Andriamanitra atsika. Alléluia. Dia tsy tomanitsika plasy, tsy tomanitsika ho arahabain'olona, tsy tomanitsika na tsy tian'olona. Fa io rehefa tonga ny fotoanan'ny tompo tsy voasaka n'iza n'iza ianao. Fa sandratr'Andriamanitra ianao amin'ny plasy, amin'ny toerana misy ianao. Na any anaty kodaoda-tany, anaty kodaoda-tany ianao, Jesosy mihitsy manandratra anao. Amen. Gideona ne olona taiza anisan'ny Gideona olona ahoana ma zany hoe Gideona izy sa iza izy iny? Non tsy Gideona iny fa iza le tsy tiany raha lany satria hafa reny izy, iza anarany Gideona ve? Fa Andriamanitra mihitsy nanandratra azy, nalaina tany izy ty, izy nialsa nitarika ny Israely. Io tsy olombelona mihitsy manindry atsika, tsy olombelona. Amen. Izay mahatonga antsika hoe mila Jesosy no ataontsika raintsika alohan'ny zavatra Jesosy. Amen. Raha tena te hita ny voninahitran'Andriamanitra ianao, Jesosy no fikiro. Jesosy no tokavo isan'andro, atso isan'andro Jesosy. Fa io izy nitsofoka izy tsy lalindalovana fa maheno. Efa isan'andro izy hosenao Jesosy, ianao ny raiko Jesosy, ianao ny papako anao Jesosy, za tsy manao dada olona Jesosy za. Ho avy izy hiaino ny feonao, ho avy Jesosy. Amen. Amaly anao izy. Alléluia. Za Jesosy meo ahy, inona ny tena asako, inona no ampiasainao ahy, inona Jesosy meo ahy. Rehefa isan'andro zozonao mandritra ny 7 andro 3 andro anao nataonao zay, mamangy anao Jesosy miteny aminao. Amen. Amen. Alléluia. Mahafinaritra ane Jesosy. Amen. Mosesy nilefa tany ataiza, nilefasan'ny Mosesy, izy ny sitona anazy avy any. Zay ny olona ampiasain'Andriamanitra. Josefa tany anaty prison, any Andriamanitra nanandratra azy. Amen. Tsy tsika mihitsy manandratra ny tenatsika. Alléluia. Tsy tsika mihitsy. Fidiko ianao satria tiako zay manko ny ankehitriny. Ny mpanompon'Andriamanitra. Iara-ny fahatezen'Andriamanitra fa lasa mandoto le tempolin'Andriamanitra ne maloto. Lasa le altaran'Andriamanitra ny maloto. Satria tsy Andriamanitra mihitsy nanendry an'ilay olona. Tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy le olona. Nefa ianao manendry fotsiny satria hoe tianao izy, satria manolotolotra izy, satria mahavita vafolo-karena izy. No. Tsy zany. Reo rehetrarehetra voatonao anatin'ny Baiboly, na reo mpianatra reo, na tsoin'Andriamanitra, Petera, Jaona,
Iza daholo ireo mpianatra ny Tompo? I Paoly, John, natsoinareo, natsoy ny fidian'i Jesosy mihitsy ireo hanao ny asany maha-apôstôly azy. Fa tsy hoe nandeha ty afo apôstôly. No. Andriamanitra Jesosy mihitsy no manendry. Jaonao mpanao batisa voatendra hatrany an-kibony reny io. I Zakaria isehoan'anjely. Tany. Amen. Tany ny antsoina oh halleluja. Voatendry hatrany i Samson hatrany an-kibony reny hoe efa voahiraka Andriamanitra andeha hamonjy ny zanak'Israely. Andriamanitra no manendry atsika, Jesosy no manendry atsika, izy no manandratra atsika, fa tsy ny pastera. Amen. Raha ohatra ka hoe tena hoe avy amin'Andriamanitra izy ka nampitenen'Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra, okey, tsy mandany zay. Ianao voatendry ianao choral, voatendry ianao na choral ane tendrena avy amin'Andriamanitra. Jereo Davida, tantaran'i Davida no tendrena avy amin'Andriamanitra ny mpihira tao. Halleluja. Fa tsy hoe zay tiako no ataoko mpitarika eto. Halleluja. Amen. Ako mila fantatsika zany zay zavatra zay. Amen. Avelao Andriamanitra no anendry atsika, tsy haiko na tonga anteny an'izay. Satria raha vao tsika mandeha mieritsika ny tenatsika dia lasa maka plasin'ny mpanoradalàna sy fariseo tsika. Tonga dia le nofo be mandeha dia lasa misy firiariana ao. Dia tsy hita Jesosy. Amen. Ty zay ny voatendry, zay ny mpitarika, zay ny olona voatendry n'Andriamanitra, olona mana fanetretena. Amen. Tsy mihazakazaka amin'ny voninahitra, tsy tomany voninahitra koa, tsy mitomany arabaina, tsy tomany. No, tsy tomany an'ireny. Tsy tomany titra. Na ho halan'olo tsy tomany an'izany. Alleluja. Ny tomany eny andro manalo eo amin'i Jesosy dia andehanany amin'ny fatahoran'Andriamanitra, andehana mahitsy araka ny sitrapony. Amen. Jaona mpanao batisa any anaty ala tany izy nanao batisa. Inona no hoan'ny Jaona mpanao batisa? Tantely sy remsa iny izy ty. Ny akanjo fitafiny. Tsy maty ny voninahitra. No, tsy maty ny voninahitra. Halleluja. Elia mpaminany. Elia mpaminany vetivety maka mahafinaritra koa ny tantarany. Amen. Halleluja. Natahotra n'Andriamanitra izy, natahotra. Raha mamaky ianao ny mpanjaka voalohany 9:7. Inona tonga anao aty izy Andriamanitra, tonga taty hoe fa natahotra anao noho ny fatahorana n'Andriamanitra. Nilefa izy nandositra izy satria nenjeny Jezabel. Satria izy rery ny mpaminany sisa hoy izy fa tsy izy rery ny sisa fa mbola nisy be dia be. Tany anaty ala izy niafina. Tany izy ny anjely namahana anazy. Tany ny anjely ny Andriamanitra namahana azy. Ny goaiky tonga namahana azy. Amen. Zany ny olon'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra mihitsy mifidy. Ary Andriamanitra niteny azy hoe osoro izy Elisa ho mpaminany andimby anao. Elisa ho mpaminany andimby anao. Efa fantatra Andriamanitra ny olona ho ampiasainy. Fa tsy manendry vatana. Na tendren'olona fotsiny dia okey. Fa lasa ho tonga mpifariseo sy mpanoradalàna amin'izay fotoana amin'izay. Fa rehefa Andriamanitra manendry anao, rehefa ianao tendren'Andriamanitra, tsy tomany an'ireo, tsy tomany hipetraka aloha. Amen. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho azy hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Hivavaka atsika, saotra tompontsika ny teniny, dia hifona atsika ihany koa raha misy zavatra nataontsika tsy nety. Amen. Halleluja. Raha tsika tamin'izay plasin'ny fariseo sy mpanoradalàna zay, hibebahantsika amin'i Jesosy. Raha tsika olona nanome voninahitra olona, nataontsika ray ny mpanompon'Andriamanitra, nanao ray olona tsika fa tsy Andriamanitra, tsy Jesosy, mila hibebahantsika zany. Amen. Halleluja. Dia manomboka izao tsika manao an' Jesosy ho mpitarika atsika. Iny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity alina ity.
Saotra Jesosy fa teny mafonja tokoa nanaranao anay. Manomboka aty amin'ny tenako Jesosy ka hatraminay mpihaino tsirairay avy izay mihaino izao vidéo izao. Mifona esora aminay ny fiatsaram-belatsia Jesosy. Esora aminay ny fitiavam-boninahitra Jesosy. Esora aminay ny fitiavam-tena Jesosy. Esora aminay ny fanandratan-tena Jesosy. Mibebaka eto anatrenao zay. Mifona izay Jesosy. Mamelany elokay mamindrafo aminay. Raha mbola ao anatinay Jesosy ny fitsiriritana, mitady laza, mitady dera Jesosy mifona izahay. Mifona izay raha nanandratra olona, mifona izay raha nome voninahitra olona Jesosy mihoatra anao. Satria tsisy Andriamanitra afa-tsy anao, tsisy mpampianatra tsara afa-tsy anao, tsisy mpitarika tsara afa-tsy anao. Mifona izay Jesosy. Mifona izay Jesosy miverina aminao ankehitriny. Aoka izay Jesosy mba tena andeha araka ny sitraponao Tompo malalo. Tsy hazakazaka aka-plasy aka-toerana, andeha amin'ny titra, andeha amin'ny voninahitra Jesosy. Fa hiazakazaka netritena hitady anao, andehananay mifatahorana anao Jesosy. Anananay fanetretena mandrakariva Jesosy. Mifona izay Jesosy. Mifona izay fa niala amin'ny teninao. Mifona izay fa tsy nankatoy ny teninao Jesosy. Nanampy olona izay, niantra olona izay dia nitsoka trompetra izay Jesosy ho fantatry ny olona izao rehetra izao. Mifona izay Jesosy. Mifona nataonay tany amin'ny Facebook, nataonay tany amin'ny internet. Mifona izay Jesosy. Mifona aminao izay Tompo. Aoka izay andeha araka ny teninao io, ampianaro izay Jesosy. Ampianaro izay ho mpakatoy ny teninao. Ampianaro izay hiaina amin'ny teninao Jesosy. Esora aminay ny fitiavam-boninahitra. Esora aminay Jesosy ny firariana. Esora aminay ny fitadiavana laza. Esora Jesosy omboy ny nofinay, satria no nofinay no mibaiko an'izany rehetrarehetra zany. Aza vela izay Jesosy aka ny plasy ny toerany mpanorandalàna sy ny farisy miatsara velatsia. Fa meo anay ny toerana amin'ny fanetretena Jesosy. Ary aoka Jesosy ianao no anandratra anay fa tsy izahay no andeha aloha Jesosy. Meo anay ny toerany fanetretena mandrakariva Tompo. Mba takan'ireo mpanompo rehetra izay nampiasanao izay Tompo. Tsy hazakazaka andeha aloha zay. Tsy hazakazaka andeha tady voninahitra laza izay. Fa aoka izay anetritena mandrakariva. Anetritena eo anatrenao mandrakariva zay Jesosy. Tompo malalo. Aoka izay iray aminao isan'andro. Aoka izay hiaino ny feonao ilay mpampianatra Jesosy. Aoka izay hiaino ny feonao ilay mpitarika Jesosy. Fa tsy hanendry ny tenanay. Tsy hanendry ny tenanay Jesosy fa anetritena mandrakariva aminao anao. Halleluja. Saotra Jesosy malala. Saotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Deraina Jesosy. Hidra amin'ny fiderana antsika saotra ny Tompo. Saotra ny Jesosy tsika hidera. Halleluja. Dia zao mialatsiny fa ny combat spirituel amin'ny 12 manao an'ilay izy adiny ray eo. 12 hatramin'iray na amiray hatramin'ny 2 satria amin'ny 12 ny amin'igny zany tokony hoe igny tsara anaovana anaovana combat. Safady combat. Tsy délivrance fa combat satria samy hafa ny combat, hafa ny délivrance. Les combats spirituels. Satria amin'iny ny fanahy ratsy no miasa amin'ny 12 hariva dia amin'ny 3 maraina izy ireo no ohatra zao raisiko ohatra reny mpamosavy, reny franc-maçonnerie reny dia amin'ny hariva amin'ny 12 izy ireo no manao ny acte ataon'izy ireo. Amen. Ka amin'iny mihitsy ny tokony hoe ivavahantsika ihany koa. Amen. Amin'ny 12 dia amin'ny 3 maraina izy ireo miverina anatin'ny vatana. Satria mila fantatsika hoe ny mpamosavy dia miala amin'ilay vatana izy. Le vatany fotsiny zany matory eo fa ny fanany no mandeha. Dia amin'ny 3 maraina izy tsy manao tratra ny masoandro mivoaka. Amin'ny 3 maraina izy no miverina ao anatin'ny vatana. Amen. Amin'ny 3 na hatramin'ny 4 arakaraka le toetrandro. Ka amin'iny zany ny zanak'Andriamanitra dia tokony amin'iny mihitsy no mivavaka manao combat spirituel akoatrin'ilay akoatrin'ny vavaka. Amin'izay moa zany dia tsy combat ihany ny ataontsika fa amin'izao vavaka sy tenin'Andriamanitra. Amen. Dia isaorantsika ny Tompo amin'ny tenin'Andriamanitra no henoantsika teo
isaotra ny tompontsika. Amen. Iderana azy tsika, isaotra azy tsika. Halleluja. Amen. Nanaraka hira tsika sady midera sady mivavaka. Zay mety aminao na hira ianao na hivavaka ianao. Halleluja. Sotra Jesus, sotra Jesus, halleluja. Kasai kilavu ni aluna Andiama nichotsari aku. Halleluja. Sotra Jesus, eu fa miazona anay isan'andro ianao, miazona anay ianao Jesus eo. Halleluja. Taroko ny fiazonanao ahy Jesosy, manoloana ny fahavaloko, miazona ahy ianao Jesosy. Halleluja. Misy ety ambony ny tany kotakana. Amen. Tsisy irina efa-tsy ianao Jesosy. Halleluja. Amen. Mbola hidera ihany tsika. Halleluja. Tsara mideran'ny tompo, tsara mideran'ilay mpanjaka, ny mpanjaka. Halleluja Jesus. Tony fanatrehan'ny fanay masina. Halleluja. Amen.
anao Jesosy. Nono somna taona indro efa navotanao ny fanahyko Andriamanitro raha mifomarainao divy antefany almenao. Alleluia. Misaotra Jesosy tsika misoratra nataony amin'ny fiainantsika. Alleluia. Isao Jesosy amin'ny ataon'ny fiainanao na ny tsara na ny ratsy isaoran'i Jesosy dia raha izy. Alleluia. Valehibeny asanao latananao mazava-tsarotra atao saroko miazona ianao tsy misy aromakany ampelatananao. Alleluia. Teranao zay Jesosy ô, mankalaza anao zay Jesosy ô, fa lehibe ny asanao, lehibe ny herinao Jesosy ô, tsisy olana afaka ao Jesosy ô. Soranay ny anaranao Jesosy ô, soranay ny anaranao Jesosy ô, sambatra ao manananao Jesosy ô. Alleluia. Toantakao. Alleluia. Sotra Jesosy ô, sotra Tompo, sotra Jesosy ô. Mankasitraka anao zay Jesosy, mankasitraka anao le mahery mpanjaka le Tompo, le be voninahitra ianao Jesosy ô. Misaotra anao zay, misaotra anao zay amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay Jesosy ô. Alleluia. Misaotra Jesosy tsika mifanavotana atsika, fanavotany fanahintsika tsy ho very any amin'ny elo. Mbola nambarany atsika ny marina, ampalalany atsika ny marina rehetra amonjen'ny fanahintsika. Misaotra azy tsika amin'izany, misaotra azy tsika. Alleluia. Tsy voavidy mbola makarena zany fa omeny Jesosy maimaim-poana, omeny Jesosy maimaim-poana. Alleluia. Fanahiko midiranao ao Tompo ô, valehibeny asanao ny momba ahy mampelatananao mazava-tsarotra atao saroko miazona ianao tsy misy aromakany ampelatananao. Midiranao ao Jesosy, herinao Jesosy ô, tsisy tahakanao, tsisy toanao Jesosy ô, tsisy olana tsy afaka ao Jesosy ô. Atsiaro sambatra zay Jesosy ô manananao, olona afaka zay manananao Jesosy ô. Alleluia. Amen, amen. Tsara ny fiaina miaraka amin'ny Jesosy. Alohan'ny hamarana antsika ny fotoana, naraka hira anankiroa tsika dia mamarana fotoana tsika. Alleluia. Azafady.
maniry manontolo. Ketsy Jesosy mitady anao, ketsy mangetaheta anao Jesosy, maniry anao ny fananay Jesosy, maniry izay Jesosy eo akaikinao. Oh alleluia, aminao any ao Jesosy mandro alika mitsaoka ny anaranao, nosy ny azavany zavanao aneny fo, ka ny masony fanahiko ifo. Alleluia, fo mandrakariva ny masom-pananay Jesosy, isokatra mandrakariva ny masom-pananay Jesosy. Alleluia. Jesosy, taovy tsy ala mifanatrehanao zay Jesosy, tsy ala mifanatrehanao naiza misy anay Jesosy. Vonona ijerana maniry mafina, alleluia. Madualika aminao any ao Jesosy, madualika mitsaoka ny anaranao, vonosy ny azavany ny zavanao aneny fo, ka ny masony fanahiko ifo. Oh, ny masom-pananay fo Jesosy. Oh Jesosy, sokatra ny masom-pananay lalàna ny tsara sy ny ratsy. Alleluia Jesosy. Manantena anao zay Jesosy, manantena anao ny fiainanay Jesosy. Tsy mahavita ninninna zay raha miala aminao, tsy mahay manao ninninna izay Jesosy. Ndreto izay Jesosy, ampiasao zay, irao zay anao ny sitraka, anao ny sitraponao zay tianao Jesosy tanteraka amin'ny fiainanay. Oh ndreto zay Jesosy, mandoaty eto anatrehanao, ndreto zay miantso ny anaranao Jesosy. Alleluia, misaotra anao, oh mitsaoka anao, oh Jesosy. Alleluia. Vonosy ny azavany zavanao aneny fo, ka ny masony fanahiko ifo. Doalika aminao any ao Jesosy, madoalika mitsaoka ny anaranao, vonosy ny azavany zavanao aneny foko, ka ny masony fanahiko ifo. Ka ny masony fanahiko ifo, ka ny masony fanahiko ifo. Tsara mideran'i Jesosy, mahafinaritra. Amen. Amaranantsika ny fotoana zany hira anankiray arahantsika. Amen. Dia raha hariva indray fotoanantsika amin'ny 12 na mirairay amin'izay zany. Amen. Efa mirary atsika rehetra dia mihaona indray tsika raha hariva, raha mbola tsy tonga Jesosy. Alleluia.
ty quelle farà andiamo zakumbande we to Loved in fast, I don't know. Ai vara now Razzia non mamu manahira Let's my cat nantikidira Parana idafti No one buying it at all. But I need to feel no one. Atea ita kunvunaita Fino tifakinga mbate Amile tera na kaiki now Feel like that's not Sabi Jesus yo zavela yala mfanateno ze ngano mefinuna malisike ande ambonirano mila mahery finoana tsika mena. Oh, haleluya. Lalindalina stiato atakunyarato rikunitena fiaratina yanot Jesus avelao tunakuyaminao amena kadlakana mitiniano Taftiam no la chom para itaftiam no ita kun vunaita Fino ti fakinga mbate amile tera na kaiki now Venu mai tatsinyate ni vunaita Marisike ande ambonirano ai tunda ni fanaina piwati alam fanateano oh sami Jesus meu filho na marisike ande ambonirano na marisike aleluia ande ambonirano aleluia amen amen amen. Dia raha riva amin'ny fotoanatsika miala tsiny fa tokony le fiderana nataoko aorian'ny vavaka fa patseva fanahy masina anaty eo manko izay voatenin'Andriamanitra fa tsy manina fa miara-miasa masono zavatra rehetra. Aleluia. Dia tahin' Jesosy tao raha riva indray.